Le lettre nataony moa zany hoe ahoana io lettre nataon'io satria misy mapara zany manoratra ny aminy izay hoe manao manohitra ny fanapahan-kevitra ny assemblée générale toeriny hono zany efa tany amin'ny mois de fa herintaona io aze io mahagaga anay fa ny volana mai herintaona tiarina herintaona katroka vao hanao hoe hanao opposition zany izy dia article mariana koa fa zay nanoratra tany ministre tany tsy mpikambana akory ao bureau politique ny maparana zany olo zany tsy mpikambana akory ao bureau national fa dia manoratra dia asiany ministre ny atany toyny ka ao le misy hoe tsy kombakomba ao na misy fanilikilianao misy tetika matypaika tadiavinao amelezana ny maparika zay tsy manaiky satria zany taratasy ny ministre ny atitany zany olona tsy tokony manana fahefana angataka an'izany contestation zany opposition zany reo olona reo satria tsy mpikambana tsy chef de parti tsy mpikambana amin'ny bureau politique akory azy ka dia zany ny entraînaovana izina annulation anio taratasy milaza amin'ny président Rajoelina hoe amboariny mapary 2 sy mapary 3 reo no nanilika ny tenany any ary ny bureau politique ny instance supérieure manapaka ao amin'ny mapary ny bureau politique ny manao mandray fanapahan-kevitra fa tsy ny ministre ny antitany zay tsabaka amin'ny raha ratsy ohatrany no filoha mpanorina ary manaiky ny règlement intérieur vaovao ny ministre ny antitany fa dia fandrebirebena olona fotsiny le izy président Rajoelina président national fondateur investi de tous les pouvoirs izy amin'ny fananganany ny birao ka ina no itsabahan'ny ministre ny antitany amin'izany tsy azo tsy anazy ane io antoko io e ka tokony mba mandinika kely izy fa sy ho lasa lavitra lay fanitara-pahefana tao